mifalia amin'ny fanantenana, mandeha fera amin'ny fahoriana, ary mareta amin'ny fivavahana. Fa izao dia mahalala ny hevitry ny aminareo, teny mariny ave, dia hevitra ampiadanana fa tsy ampahoriana, mba hanome anareo andro anohany sy fanantenana. Faly manolotra ny ara-pandray ary mpanaraka ny fandaharana katesiziny karemy. Teny ho tapany faharoa amin'ny fivoasako ny atao hoe fifadiakanina araka ny soratra masina moa zany aloha no iaingatsika na metratsika azy tamin'ny farany dia izay no andrizatsika azy. Napanantenaiko sika fa hoe hojeretsika ataotsika inventaire zany hoe hojeretsika aiza daholo no miresaka an'izany miaraka amin'ireo tontolo manodidina ny olona tsoratra io na hoe contexte zany mba hahapazava tsara amintsika. Misy efa noresahako tamin'ny fandarana teo aloha fa averitro ihany. Voalohany aloha zany ao amin'ny soratra masina dia hoe ny fifadiakanina zany dia mifamatotra amin'ny hoe fibebahana iombona ny rehetrarehetrarehetra mihitsy nataontsika hoe jeune de pénitence collective zany hoe manao fifadiakanina mitambatra ny olona rehetrarehetra. Dia hitantsika zany ao amin'ny Jonasa toko 7:15 ny olona rehetra mihitsy ankizy mpanjaka ny vahoaka rehetra eny fa hatramin'ny biby aza moa tamin'izay fotoana izay dia niaraka ny fatianina ho an'ny fibebahana. Anisany noresahako ihany koa ilay antsointsika hoe ina nefesh na hoe ilay fanetrena ny fanahy fampizaliana ny nofo amin'ny andron'ny fanonerana ao amin'ny Levitika toko 6:7-7:20. Ireny fibebahana miaraka iraisan'ny vahoaka mitambatra reny zany dia hoe ny rehetra mihitsy no miara mahatsapa hoe manota isika misy fahotapy-arahamonina izay ataony rehetrarehetra mihitsy zany. Dia izay no mahatonga azy hoe ny rehetra mihitsy no miara-mibebaka ary vahoaka manontolo mihitsy miaraka amin'ny fatianina. Ny faharoa ny fifadiakanina araka ny fampianaran zareo mpaminany zany sy ny fanakianana an'io fifadiakanina io nataondreo mpaminany. Anisan'ny lahatsoratra malaza indrindra ny ao amin'ny Isaia toko 7:20. Raha fitinintsika tsotra fotsiny dia hoe ny olona mifadianina kanefa manao ny tsirariny amin'ny olona miarabelona aminy, manao ny tsirariny amin'ny namany. Dia izay zany le atsotsika hoe lay fifadiakanina manara-dalàna fotsiny zavatra ivelany fotsiny fa sy miteraka fiovana eo amin'ny fiainana sy ny tontolo-pifandraisana. Ireny zany no atsotsika hoe fifadiakanina formel fotsiny zany le izy fa tsy misy le ataontsika hoe rariny ara-piaramonina kian'ny mpaminany izany fomba fanao zany satria lasa mety filandera fotsiny no anaovana azy fomba sy fantatra izay antony dia hoe mifadianina nefa mbola mamelo totondry akatezerana mampahoro ny mpikarama sy manome karama ny mpiasa zany hoe misara sy mpanahy be dehibe atao amin'ny fiainana kanefa tsy mibebaka dia sy mamokatra izany fifadiakanina izany. Ka raha fitinina zany ny fampianaran'ireo mpaminany dia hoe ny fifadiakanina sy arahina fitiavanamana, ny fifadiakanina sy manovanao hiatsara fanahy dia zavatra samy misy dikany salama hoe kanakana amin'ny tety bangy ianao ny hanina sy aza ny tratra mangana fanomezantsiny ray azo no azonao amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Avetransika dia hiditra any amin'ny testamenta vaovao indray ny fifadiakanina araka ny fampianaran'i Jesoa. Anisan'ny resahan'i Jesoa an'io iresahana momba an'i Jesoa ny Mateo toko 4:1 ka hatramin'ny 2:10 le hoe Jesoa 40 andro 40 alina dia tsy nihinana sy nisotro izy tany anefitra ary nalainy demony fanahy. Haitsika izany tantara zany fa ny tena hevitra ara-panahin'io fifadiakanina nataon'i Jesoa zany dia salama hoe i Jesoa atambatra ao fiainan'i Jesoa manontolo zany le fiainan'ny Israely fahiny ilay 40 andro 40 taona tany anefitra dia ao amin'i Jesoa ilay vahoaka zany salama hoe hita amin'ny fomba simbolika zany le hoe Jesoa mandraindray ny vahoaka Israely io. Dia eo ihany koa satria Jesoa niady tamin'ny fakapanana ndresin'ny demony izy, tenin'Andriamanitra nolazain'ny demony valian'i Jesoa amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia hoe io 40 andro 40 alina ny fadian'i Jesoa anina io ihany koa dia nandreseny ary niadiny tamin'ny fakapana. Ary anisany namola volany le hoe toepo mahazanaka azy dia ny fanikena ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva
hariva no nataony. De faharoa hoe misy fanontaniana ao amin'ny evanjely ao le nataony mpianatra Joany Batista hoe nahoana izahay sy ny farisianina no mifatianina matetika fa ny mpianatra ao Jesoa kosa tsy mba mifatianina mihitsy izy. Ao Mateo marika toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 20. De Jesoa moa namaly hoe raha mbola eo ny mpapakatra aloha de tsy afaka mifady izy fa rehefa tsy tsony ny mpapakatra zay vao ifady izy. Zay mivaly teny Jesoa. Misy zavatra anankitelo azosika resahana mahakasika an'izany de hoe i Jesoa mihitsy ilay toy ny mpapakabady zany mapakatra ny vahoaka vaovao. Dia ireo rehetra manaraka ny fampianarana ilay vahoaka vaovao dia i Jesoa ilay mpapakatra ary ny vahoaka ilay mpianany zany no vadiny zany. Amin'ny teny frantsay mazava be fa amin'ny teny gasy de samy hoe vadiny fa époux lay vady lehilahy ary épouse ny vady vehivavy. Ka i Jesoa zany ilay époux vady lehilahy mpapakabady ary ireo mpianany sy mpanaraka azy ireo no ataontsika hoe épouse na hoe vady. Io de ahatsiarovantsika ilay voalaza any amin'ny Hosea mpaminany toko faharoa sy ny voalaza ny Isaia toko faharoa amby enimpolo zany no ahatsapana zay hoe Andriamanitra mipakatra ny Israely ho vadiny zany. Ka i Kristy eo de tsy ilaina ny mifatianina zany. De zavatra faharoa resahana anatin'izany de hoe Jesoa le hoe mbola eo zany izy eo miaraka amin'ny mpianany mbola velona izy de iny zany efa salamo hoe fotoana fampakaram-badin'Andriamanitra zany io fampakaram-bady an'i Kristy zany io mampakabady ny vahoakany de fotoam-pifaliany zany fa tsy fotoana ny fisaonana ka mifaly sika fa eo i Kristy. Ka ny fifadiakanina zany hevitra fahatelo zany zay dia tsy miaraka novinanoviana amin'ny lafiny hoe fisaonana zay fa rehefa eo Kristy mahatsapa ho ao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy sika dia tsy mifatianina zay moa zany ny heviny zany zay. Ny manaraka de hoe oviana ary le hoe tokony hifady amin'izay satria tsy otsony ny mpapakatra de hoe aorian'ny fijalian'ny Kristy ny famonoana azy dia tsy otsony Kristy raha toko moa izy nakarina any an-danitra niakatra any an-danitra de tsy otsony izy ka nisorona tamin'ireo mpianany nisorona teo amin'ny eglizy izy fa amin'ny fomba tsy hita maso no maheo an'i Kristy dia mifatianina amin'izay. Ka ho antsika kehitriny de io zany hoe fahatsiarovantsika n'ilay zoma masina nanalana an'i Kristy hoe voasandratra hiala amin'ny tany izy ary fiandrasantsika ihany koa ilay fotoana tena hahatongavany le hoe toy ny fampakaram-bady manko zany ny fiverenan'i Kristy amboninahitra de fiandrasana an'izay fiverenan'izay. Tahaka ny ahoanandray ary zany fifadiakanina zany tamin'ireo eglizy tany ampiantohana zany hoe ny eglizy primitive zany. Jerentsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 andininy faharokatra amin'ny fahatelo zany de hoe rehefa handefa misionera ny apôstôly na hanendry apôstôly na hanapa-kevitra mahakasika ny fiainam-piangonana dia mifatianina aloha zany izy ireo zany zay. Isaky ny hametra tanana man'olona zay ho lasa mpandraharaha ho fiangonana ireo kristianina voalohany ireo dia mifatianina izy ireo. De rehefa haniraka olona koa hirahina izy ireo de mifadianina ary rehefa miara mivavaka izy ireo de matetika manao an'izany fifadiakanina Yano izatsika azy kely ary zany tafaran'ny ataontsika hoe taonjato voalohany de niditra tany amin'ny taonjato faharoa indray sika de hoe jerevantsika zany tamin'ireo aban'ny fiangonana. Anisan'ny olo-masina malaza i masinda Irénée io iveka tany Lyon zany iveka tany Gaule zany de anisan'ny efa miresaka izy mahakasika ny atao hoe fifadiakanina zany alohan'ny paka zany fa nefa mbola miovaova ny fotoana anaovana azy ny faharetany tamin'ny andron'ny masinday Irénée zany. I masinda Basile tany Césarée na hoe Basile de Césarée indray izy zany amin'ny asa sorany de milaza fa ny fifadiakanina dia fitaovam-piadiana andresena sy anoherana ny fahotana ary anisan'ny lazain'ny masinday Basile de Césarée ihany koa zany hoe ny fifadiakanina dia mamerina antsika ao am-paradisa izay nandroahana antsika zany zay zany hoe tavaverina ndray ao amin'ilay paradisa very isika rehefa mifadianina. Anisan'ny aban'ny fiangonana Grika i masinda Jean Chrysostome ho azy de ozy izy hoe ny fifadiakanina de tsy hoe fotsiny tsy mihinana zavatra miditra amin'ny vava le hanina zany fa ozy izy hoe ny maso koa mila mifady ireo zavatra zay mahasarika ny maso fotsiny zany zay le ataony hoe jeûne des yeux
jeune de jeu zany hoe fifadiakanina ny maso. Inona moa ny hanina ny maso fa ny zavatra mahafinaritra le fomba fitenitsika hoe maso ty mitondra mody, fa tena mitondra mody ny maso a araka ny hevitry masinda Jean Chrysostome ka mila ampifadiana zavatra sasany. Raha dika amin'ny androtsika ankehitriny zany de hoe tsy hijerevana sary vetaveta ny maso, sy ohatr'izany ohatra anankiray zany sy siriritana vadin'olona ny maso a. Zay zany fifadiakanina ny maso a raha ny hevitry ty ray aman-dreny a masinda Jean Chrysostome ty. Eo ihany koa ny fifadiakanina ny lela, fifadiakanina ny lela sy le lela manandra siry io hoe masaso, matsiro, mamy, mangidy, sy zay le lela eto a, fa le lela mitatatata, mifosa, manaratsy, manendrikendrika, mitsarasara foana, mampiady olona sy ny sisa, zay le fifadiakanina ny lela araka ny teniny masinda Jean Chrysostome. Ary eo ihany koa ny fifadiana ny hatezerana sy ny asosorana, zany koa zany ny fifadiakanina araka ny heviny ara-panahy ho an'ity ray aman-dreny masinda Jean Chrysostome ity. Resantsika koa masinda Augustin satria anisan'ny olo masina malaza ihany koa masinda Augustin eveka tany Hippone. Masinda Augustin d'Hippone ty zany de nilaza hoe tsy mahombo mihitsy io fifadiakanina io a, sisy fiatraikany zany fa herim-po verimaina raha tsy ombam-pitiavana. Zany tenen'ny ray aman-dreny masinda Augustin hoe ny fifadiakanina sy mamokatra herim-po verimaina raha tsy misy fitiavana, raha tsy ombam-pitiavana zany zay. Fa miteniny efa izy hoe fa ny fifadiakanina kosa de mandeha ny fanahy raha ohatra rahinao famindram-po izy. Le jeune purifie l'âme si la miséricorde la compagne. Anisan'ny teniny ty ray aman-dreny masinda Augustin ty zany zay. Ny amaranako azy angamba de hoe samy anisany manao an'ity fifadiakanina ty na ny tandrefana na ny tasinanana. Zay moa zany fiteny azy de hoe tradition orientale, zareo grika zany zay ary eo ny tradition occidentale na hoe ny latine zany. Ho an zareo any atsinanana na hoe orientale na hoe byzantin zany de nendrzareo tena fadina tanteraka misy ny hena sy ny atody ary ny ronono rehefa karemy. Ary tena mafy de mafy ny fisipika ifampifehezana ho an'zareo ray communauté na ny ray fiangonana zany zay, satria zadino fa any am'zareo tasinanana de tena malaza be nendrzareo zany amin'ny fiainam-panahy lesona hoe spiritualité du combat intérieur. Spiritualité du combat intérieur zany le hoe tena tolona ao anaty ao zany zay amin'ny fomba fiteniny zareo azy moa ny anarany spiritualité de sona hoe philokalie. Io philokalie io zany tena hoe tena ady amin'ny tenanao ady amin'ny fahazaran-dratsy eo anaty ao mampatanjaka be ny tasinanana io spiritualité de combat intérieur io na hoe philokalie. De ny tsika tandrefana ndray isika latine zany ny tena fanao matetika amin'ity fifadiakanina ty indrindra amin'ny karemy de ny hoe anatin'ny ray andro dia indray mandeha no mihinana zany zay ny tena fanao indrindra tamin'ny vanim-potoanan'ny taonjato atenatena ny moyen âge. Fiteny azy hoe tradition médiévale zany, indray mandeha ihany ianao misakafo anatin'ny ray andro de mivoatra tsikelikely moa zany zay ary ny analefaka Isa